Miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo ry avako no tenin'Andriamanitra manokana. Mahatratra ity alahady 7 Aogositra 2022 ity. Alahady izay natokany Tompo ionana aminao any amin'ny isa-tokantrano tsirairay avy. Ko ny fanahin'ny Kristiana ry avako, amango ny fonao tsirairay avy. Atonga tokoa ny fonao ho tany lonaka andray ny voafafy avy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao anio izao. Milohan'ny hosotsika amin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra ary dia isika rehetra iombana amin'ny vavaka. Ivavaka isika. Misaotra anao indrindra Tompo ny amin'izao ora sarobidy izao. Sarobidy tokoa satria ora iaonanay aminao, andrenesanay ny teninao. Ko ny fanahy masina Tompo ny irinay, amango ny fonay any amin'ny isa-tokantrano sy isam-baravarana. Atonga tokoa ny fonay ho tany lonaka, ho vonona andray ny voafafy avy amin'ny teninao, mba ho finoana, ho fanantenana ary ho fitiavana. Dia mitenena mandrakariva ary Tompo araka ny fombanao. Mihaino izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry avako izay pampaharezantsika anio dia araka izay fanivakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka voalohany toko 7:20. Mpanjaka voalohany toko 7:20 ka ny andininy 7 manao hoe mifoaza ka omana fa lavitra loatra ny alehanao. Mifoaza ka omana fa lavitra loatra ny alehanao. Everin'ny olona matetika iavana fa rehefa resaka momba an'Andriamanitra na resaka momba ny fivavahana dia ny lafiny ara-panahy ihany ny voakasika izany. Fa ny ara-tsaina, ny ara-batana dia tsy voakasika. Fanohitra amin'izany nefa ry avako ny tena marina ambara amin'ny Baiboly. Indrindra fa izay voalaza eto amin'ity bokin'ny Mpanjaka voalohany toko 7:20 ity. Fa aseho an'Andriamanitra tokoa fa mahasahana ny fiainana manontolo ny vahoaka ny Andriamanitra. Fa indrindra miahy ny mpanompony izy amin'ny lafiny rehetra. Amin'ny lafiny ara-panahy mamonjy azy ny Tompo Andriamanitra. Amin'ny lafiny ara-tsaina mamelombelona ny fanantenana ao anatiny ny Tompo Andriamanitra mba tsy hirona amin'ny fahakiviana izy. Fa indrindra amin'ny lafiny ara-nofo mamatsy, mamelona ary manohana ara-tsakafo ny mpanompony Andriamanitra. Ary porofo sy vavolombelona izany ity afatra nampitondrain'Andriamanitra any Eli izay entin'ny anjely ity manao hoe mifoaza ka omana fa lavitra loatra ny alehanao. Mifoaza ka omana. Teny manandaza tokoa izany ry havako. Ary indrindra misy hefim-pana lehibe tian'Andriamanitra mba ho raisiko sy ho raisinao amin'izany. Ny tinam-paretsy dia ilay hoe manaitra anao ifo amin'ny torimaso ihany. Na koa ilay hoe mampahely anao mba azo tomana eo anatrehan'ny sakafo tsara. Tsy izay ihany. Fa mbola mihoatra lavitra noho izany satria teny manarina, teny mampitsangana, fa indrindra teny izay misarika anao mba hitraka, hijery sy hibanjina ilay tompo ny famonjena dia ny famonjena ny vahoaka an'Andriamanitra izany. Izany ry havana ny zavatra nitranga eto. Fa maninona manokana moa ry havana Eli no nandrahana n'ity anjely ity tondro izany afatra izany. Zavatra nitranga teo amin'ny fiainany Eli dia izao, nandalo fotoan-tsarotra Eli. Diso hevitra izy. Nietreritra mantsy izy fa efa vita tao tendrombohitra Karmela ny ady atao amin'ny mpaminan'ny Bala sy ny fomba tsampin'ny Bala. Rehefa maty sy ringana avokoa ireo mpaminan'ny Bala dia neveriny Eli fa vita amin'izay ny ady. Tsy nampoziny nefa nafitsoko Jezebela. Jezebela izay vadin'ny mpanjaka Ahaba. Tsy nampoziny ny fietsiny satria rehefa reny Jezebela ny tatitra izay nataon'ny vadiny dia tezitra mafy izy. Inona ho ianao no natezitra azy? Tezitra izy satria ny mpaminan'ny Bala dia izy no sponsoriny, izy no manohana azy, izy no miahy azy. Mitogaka angamba ianao manao hoe dia vadin'ny mpanjakan'Israely ve dia hanao tahaka an'izany? Tena zany tokoa ity Jezebela ity ry havako. Fa tsy vitan'izay hoe vadin'ny mpanjaka izy na nanohana ny mpaminan'ny Bala izy, fa izy mihitsy no napiditra ny fomba tsampin'ny Bala tao andapan'ny mpanjaka. Ka rehefa reny ny zavatra nataon'ny Eli dia tezitra izy. Ary ny fofony hainy Eli mihitsy izy nikatsaka izay amonona azy. Fa indrindra mantsy izy manao hoe ho ataony tahaka nanaovan'ny Eli ireny mpaminan'ny Bala ireny, izay ringana no anaovany koa any Eli. Rehefa nandrehan'izany Eli dia nandositra izy, lasa nakany Berseba, ary mbola nandeha lavitra tany anefitra Damaskosy mihitsy ary izy, dia tongotra lavitra tokoa no nandehan'ny Eli. Namakivaky ny lohasaha tany amin'ny efitra, nianjady tamin'ny hafanana, amin'ny atoandro,
nianjady taminy atsika amin'ny alina mangony fotsiny tsy fisian'ny sakafo any anefitra ny tsy fisian'ny rano ka rehefa ela ny ela reraky ty mpanompon'Andriamanitra nono izy ary tonga tamin'ny fahakiviana mihitsy ary izy ka natonga azy ny teny hoe okizay Andriamanitra alao amin'izay ny aiko. Dia mety gaga angambany ianao manao hoe fa dia nahoana loatra ty mpanompon'Andriamanitra ty no lasa tsy natokan'Andriamanitra tahaka andrany. Tsy ry havako, tena natokan'Andriamanitra hatramin'ny farany mihitsy Eli fa amin'ny maha olombelona azy diso tafahoatra ny avo zanany, diso tafahoatra ny anoanany, ary raha mbola mitoy ary zany dia tsy maintsy ho tonga amin'ny fahafatesana ihany izy. Ka izany no natonga azy ny teny tamin'ny Tompo Andriamanitra hoe aoka izahay, alao amin'izay ny aiko Tompo. Ry havako malalao amin'ny Tompo, tsy nivadika tamin'Andriamanitra hatramin'ny farany Eli fa ny nataony kosa dia ny nitoraka tamin'Andriamanitra. Hafa nefa ry havana ny fihevitr'Andriamanitra. Eli nieritreritra hoe alao ny aiko, aoka ho faty an'izay. Fa tsy izay ny fihevitr'Andriamanitra. Tanteraka tokoa eto ilay afatra nampiton'ny Isaia manao hoe fa ny fihevitra sy fihevitrareo ny Tompo Andriamanitra, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako. Fa raha hevitra fahakiviana sy fahafatesany Eli, Andriamanitra kosa nanavitra azy, Andriamanitra niaro azy, Andriamanitra namonjy azy, ary Andriamanitra namatsy azy ara-tsakafo. Porofo zany ry havana fa mahay ny zavatra rehetra ny Tompo Andriamanitra, ka na fotoana tohinona lalovan'ny mpanompon'Andriamanitra indrindra fa amin'ny fotoan-tsarotra sy manahirana dia eo mandrakariva Andriamanitra manavitra azy. Dia ny rahan'Andriamanitra ny anjely mba dia hampahery ny Eli, ny rahan'Andriamanitra ny anjely mba hampitraka azy tsy hilofika ao anatin'ny fahakiviana ary hamahana azy indrindra amin'ny lafiny ara-tsakafo. Ravako malalao amin'ny Tompo, tena fiainantsika zanak'olombelona ny fiainany Eli eto. Fa amin'ny fiainantsika tokoa dia misy ny fotoana izay tena faran'izay kivy sy ketraka isika. Dia resahana ny zava-misy ankehitriny, ny tsy fahampiana amin'ny endriny maro samihafa, ny stress amin'ny endriny maro samihafa ankehitriny, fa indrindra ny tsy fahampi-sakafo mamely hatrany avaratra ka hatrany atsimo eto amin'ny nositsika, nona ny olona ka dia mirongatra izao endrim-paratsina maro samihafa izao. Eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany havana dia izao manakambara ny Tompo Andriamanitra. Tsy mamely orerentsika ny Tompo Andriamanitra ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao. Tsarova fa eo mandrakarivo Jesosy. Vonina hiaro anao izy, vonina hamonjy ianao izy ny angatahan'ny Tompo aminao dia izao. Aoka ianao mba hielo azy, aoka ianao mba hatoky azy hatramin'ny farany na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra. Fa Andriamanitra tsy mba mandao ny Tompo Andriamanitsika, fa sady mamonjy ny fanahy antsika izy, no mampahery antsika izy, fa indrindra mamatsy antsika ihany koa ao anatin'ny fotoan-tsarotra izay lalovantsika. Moa fa tsy izany ry havako no nataon'i Jesosy. Rehefa avy nitory teny teo tendrombohitra izy, nahitan'ireto olona tsomby 5,000 sy ny mpianatra izay nanaraka azy, tsy nalala tsony na andro na alina fa dia teo amin'ny Jesosy mandrakariva. Ka rehefa nahitan'ireto olona reto ny mpianatra dia niteny tamin'i Jesosy manao Tompo, raha vao ireo olona ireo fa aiza ny ahitantsika sakafo omena azy ireo. Mifanohitra tamin'izany eritreritra ny mpianatra izany ny eritreritra Jesosy ho Jesosy hoe omenareo hanina izy. Porofo mivainga an'izany ry havako fa ilay Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mahasahana ny fiainan'ny olony na vatana na saina fa indrindra fanahy. Isaorantsika an'Andriamanitra ry havana ny vanim-potoana lalovan'ny fiangonana ankehitriny amin'izao 220 taona izay nijoroan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izao. Fa ankoatra ny fankalazana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka dia nataontsika ho zava-dehibe koa amin'izao fotoana izao ny fitoriana ny filazantsara, fa indrindra ny fanaovana asa sosialy, ny famangina ny sahirana, ny fanampiana azy ireny na amin'ny lafiny ara-tsakafo na amin'ny lafiny ara-panafody sy amin'ny lafiny zavatra rehetra izay manahirana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Dia mifampahirintsika ry havana na dia ao anatin'izao fahasahiranana izao ary dia miantso anao, miantso tsika fiangonana ny Tompo mba hanao zava-dehibe tokoa ny fitsinjovana ny olona rehetra sy ny olona manontolo na ny vatana na ny saina fa indrindra ny fanahy. Fa ny zava-dehibe tian'Andriamanitra iainantsika dia izao, aoka tsika hatoky azy mandrakariva na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra, fa eo mandrakariva Jesosy ary manatrika sy momba antsika izy, fa izy raha toy ny efa niteny hoe aza matahotra. Indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mifoaza ka homana fa lavitra loatra ny alianao. Zava-dehibe faharoa tian'ny Tompo mba hivelomantsika havana dia izao, misy antony avokoa ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpanompony. Fa raha miteny amin'ny Eli izy eto manao hoe fa lavitra loatra ny alianao dia misy antony tian'Andriamanitra ho tsapany Eli ao anatin'izany. Fa ilay Andriamanitra nanarina ny fiainany, ilay Andriamanitra namatsy azy, hatonga azy ao anatin'ny fahavokisana, ao anatin'ny hery, ao anatin'ny tanjaka, dia manana asa ankinina aminy. Misy mission tian'Andriamanitra
omena azy. Ry havako maralo amin'ny tompo, mampieritreritra tokoa zany tenin'Andriamanitra zany satria aika izany ny olona matoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany sady vonjen'Andriamanitra no mbola itokisan'Andriamanitra. Mety tena angambany ianao manao hoe ka elinge zany somary kivy sy namoy fo ihany, toa tsy dia natoko loatra an'Andriamanitra izy. Tsy ry havako, fitiavana ny Tompo Andriamanitsika. Fa rehefa metoraka aminy tokoa isika tahaka nataony Eli eto, sady mamonjy Andriamanitra no mamelona sy mamerina indray ny fitokisany amintsika. Ary zany indrindra nataony tamin'ny Eli eto, nomeny zara fanimpony Eli, ny rahany Eli mba nao asa magaga ho an'Andriamanitra sy ho voninahitra ny Tompo Andriamanitra. Inona moa zany ho ianao? Ny rahan'Andriamanitra Eli anositra ho mpanjaka any Azaely, zay mpanjaka ny Siria. Fa tsy vitan'izay, fa ny rahan'Andriamanitra koa izy mba anositra ho mpanjaka any Jeo ho mpanjaka ny Israely. Fa tsy vitan'izany, fa mbola ny rahan'Andriamanitra izy anositra ny Elisa ho mpaminany hanohy ny asa zay nataony Eli. Zany dia avana no asa lehibe, asa mahagaga zay nany rahan'Andriamanitra any Eli, matoy izy nanarina, nanavitra sy namoky azy. Rehavako maralo amin'ny tompo, ny tanjon'Andriamanitra amin'izany asa nomeny Eli zany dia zao: ny anadiovana ny vahoakan'Andriamanitra, ny anadiovana ny Israely sy Joda mba ho afaka amin'ny fanompo-tsampy sy amin'ny fomba tsampy maro samihafa. Satria na ny mpanjakany Siria, na ijeo mpanjakany Israely vaovao, na Elisa dia samy nandringana avokoa ny mpaminany ny bala zay rehetra mivavaka amin'ny bala sy ny sampy tahaka azy. Ary zany indrindra voalaza ny soratra masina eto hoe zay tsy maty misabatra Azaela dia maty misabatra Jeo, zay tsy maty misabatra Jeo dia maty misabatra Elisa. Ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ireo no nataon'Andriamanitra niara niasa taminy, anadio ny vahoakany indrindra fa milafiny ara-pivavahana. Ry havako malalo amin'ny tompo, Andriamanitra ny Andriamanitra ivavahantsika. Tena mijery ny mahasoa mahatsara ny vahoakany izy, ary faran'izay tsy zakan'Andriamanitra mihitsy ny mahatonga ny vahoakany hiaina ao anatin'ny fahotana sy ny fahaloa, fa indrindra amin'ny lafiny ara-pivavahana. Tena tsy zakan'Andriamanitra, ary zany nandrahany ireo mpanompony maro mba nadio izany. Zany raha tonga nataon'ny Tompo Jesosy rehefa niditra tao anatin'ny kianjan'ny tempoly izy, tao anatin'ny herinandro masina, inona ny zavatra nataony tao? Noravahany daholo izay fomba rehetrarehetra mifanohitra amin'izay nataon'Andriamanitra ho amin'ny tempoly. Ary nambaran'ny Tompo mazava tsara fa ny tranoko dia natao trano ivavahana fa tsy zoe eren'ny jiolahy. Na nadio Jesosy mba hatonga tokoa ny tranon'Andriamanitra, ny tempolin'Andriamanitra homendrika ny voninahitr'Andriamanitra sy toeran'ny anarany. Ary zany ny antony nandrahany Eli, ary zany no asa lehibe, ary zay natonga ny Tompo Andriamanitra anazy hoe fa mbola lavitra ny alehanao. Asa lehibe tahaka izany riavana ny andrasana tamin'ny Eli. Fa izaho sy ianao koa riavana amin'izao vaninandro iainantsika izao dia samy miara-manaiky tsika fa tato ato izay. Dia tena nirongatra tokoa ny tsy fahamarinana, ny tsy fandriam-pahalemana. Ary ny tsy fahamarinana sy tsy fandriam-pahalemana ireny dia zary mitondra ny olona amin'ny faky hividy, mahatonga ny olona iravoravo tanana toy ny voalala voatano ka tsy mahita intsony sy sarangotana. Feo anatrehany rehetrarehetra zany nefa riavako. Ianao, izaho, isika fiangonana no ataon'Andriamanitra Eli hiara-miasa aminy, irahany ihany koa mba hampahery ny olona, anadio ny olona amin'ny tsy fahataterahana rehetra, ka mba hitaona ny olona rehetra teny hivavaka marina amin'Andriamanitra sy hiaina ary ankatopo ny sitrapon'Andriamanitra. Tsarovy mandrakariva fa mbola miteny aminao ny Tompo hoe mitsangana, miazava, fa tonga ny fahazavahnao. Ary Jesosy raha toy nefa nilaza fa ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Ko samy mijery ny fahitany razana, samy mijery ny manodidina eo amin'ny fiarahamonina, jereo ny tokantranonao ao. Tena mifanaraka tokoa amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ny zavatra iainana. Fivavahana marina tokoa ve ny ivelomantsika dito eto amin'izao firenena izao. Fa matory havana mandalo fotoan-tsarotra tahaka an'izao ny firenena, mandalo fotoan-tsarotra tahaka izao nisy tokantrano sy ampianakaviana, dia misy zavatra tian'Andriamanitra ho tanterahantsika ao. Ary isan'izany ny ijoroantsika vavolombelon'ny Tompo, ijoroantsika amin'ny fahamarinana, ijoroantsika amin'ny fahamasinana na izany raha ny Tompo atsika. Tsy mora zany, fa rehefa mijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ianao dia mitsanga ny Satana sy ny namany rehetra mba hanohitra sy hanenjika anao. Ary zany raha teo nefa nataony tamin'ny Eli teto, ary mbola ataony amintsika. Ary Jesosy raha teo ne, ilay Tompo Andriamanitsika, ilay tonga ny toro filazantsara-pamonjeny, nanasitrana, nanafaka atsika, eny namoky atsika ihany koa aza. Inona ny zavatra nanjo azy? Ny enjehana izy, ary novonao eto ambony hazo fijaliana. Nekeny Tompo Jesosy avokoa zany rehetrarehetra zany, satria raha tsy tanteraka zany dia tsy voavony izaho sy ianao, ary tsy ho trapa-monjenysika. Ko mahereza ry havako, sarotra mijoro amin'ny fahamarinana,
sarotra mijoro amin'izany fahamasinana zany na amin'ny fiteny na amin'ny fitondran-tena fa indrindra amin'ny fivavahana fa izany indrindra ny antom-pisianao matoa mbola velonaina ianao ankehitriny matoa mbola trapa-monjeny ianao ankehitriny aza manao anao ianao ny tena miaro tena ianao ny tena mikarakara vatany tsy riavako fa Andriamanitra niaro anao Andriamanitra namelona anao satria manana asa misiraka tiany ampanaovina anao fa lavitra loatra ny alehanao fa ny zavatra faharoa tokony tsapantsika koa riavana amin'izany teny zany dia zao manao hoe lavitra ny arentsika ampino satria tsy ny asa sy ny andraikitra eto tany ihany mendry antsika tsy eto ihany ny fonenantsika tsy eto ihany ny amnesantsika voninahitra an'Andriamanitra fa mbola mitohy hatrany amin'ny fiainana mandrakizay izany mampahiry ianao riavako aza varina amin'ny tanondrika amin'ny tsy fisiny aza varina amin'ny tanondrika amin'ny tsy fandriampahalemana aza varina amin'ny tanondrika amin'izay mety endrim-pahantrana sy fahakiviana izay mitarika any amin'ny famoiza-po fa mitraka jereo Jesosy fa mbola lavitra ny lalantsika aty amin'izao tontolo izao nahitana reo faharoana ny Tompo Jesosy nefa matokia za efa nareso zao tontolo zao te hampandresanao koa riavana ny Tompo te hitarika anao amin'ny fandresena ny Tompo tsy fandresena eto tany ihany zany fa hatrany an-tany ko mahereza mandrakariva meteza ho irako ny Tompo meteza ho irako ny Tompo mba hitondra fanafahana hitondra fanampiana hitondra fampaherezana manomboka ao tokantrano sy ao amin'ny fiarahamonina ary ny mpiarabelona aminao dia ho tanteraka aminao tokoa ny tenin'Andriamanitra izay nampaherezana ny Elia mba hoentin'Andriamanitra mampahery anao sy entinao mampahery ny manodidina anao manao hoe mifoaza ka homana fa lavitra loatra ny alehanao dia ny fanahin'ny Tompo tokoa ny ariavako mba anao mandrakariva ka natohinina endriky ny lalana ho diavintsika natohinina alavirany lalana ho alehantsika dia tsaroa fa eo aniranao ny Tompo miara-mandeha aminao izy ko mahereza sy matanja aza matahotrana amin'ny vatim-po fa momba anao ny Tompo Andriamanitra amin'izay rehetra alehanao ho azy eny ny voninahitra mandrakizay amen. Dia sika riavana iombana amin'ny hivavaka sika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino tsy mitsahatra miantso midera indrindra manome voninahitra ianaranao izahay. Misaotranao indrindra ny amin'ny te ora sy fotoana ahafahanay manome voninahitra ianaranao. Misaotranao noho ny hafatra izay nentin'ny mpanomponao indrindra tamin'ny alalan'ny Elia na dia nandalo fahakiviana ary izy dia hindranao Andriamanitra naneraka anjely ampitraka amelombelona ny fomba ampanahany ahavitany sy anatanterahany asa fanompoana izay niantsonao azy. Misaotra indrindra Tompo fa nahazo vatsy sy fampaherezana izahay indrindra hoentinay mamakivaky indray ty herinandro vaovao omenao anay ity. Efa nainao masina mandrakariva Tompo no ombanay azahoanay miatrika ny adidy sy andraikitra izay napetraka ho tanterahanay fa mahasahana ny olona rehetra sy ny olona manontolo tokoa ianao Andriamanitra fa tsy mijery ny ara-panahy fotsiny ihany. Koa indreto izay vonina mandrakariva hanome voninahitra ianaranao satria fantatray fa Tompo tsara indrindra ianao mijery ny olonao mamelombelona ny fomba ampanahanay. Koa izany ny angatahana sy irinay mandrakariva mba hitoeranao aty am-ponay. Eny Tompo Andriamanitra io mivavaka izay ankehitriny ho an'ity firenena izay nametrahanao anay ity. Tsisy miafina aminao ny zavatra mitranga eto noho ny hafitsoko ny valana aretina Covid-19. Eny tsy eto amin'ny firenena ihany fa manerana an'izao tontolo izao mihitsy. Tompo Andriamanitra io mitalao aminao izay ankehitriny. Sitrano ny olonao, sitrano izahay, sitrano ny taninay, sitrano izao tontolo izao Tompo satria very fanahy mbola velona izahay ka mila ho kivy sy ho ketraka fa indro ianao maniraka ny anjelinao tahaka ny nataona tamin'ny Elia fahizay amelombelona ny fomba ampanahanay mba tsy ahakivy anay. Dia misaotra indrindra Tompo mivavaka izay ankehitriny ho an'ny filoham-pirenena ho an'ny vahoakanao tsirairay avy ireo tompona andraikitra isan'ambaratonga
any amin'ny mpitsabo sy ireo mpitandro ny filaminana rehetra. Ianao ihany koa Tompo no ombanay tsirairay avy. Atsapahana izy ireny fa eo anilany ianao. Fa na dia mavesatra tokoa raha ny ety tsy andraikitra izay mianjady amin'ny olonao dia tsy mamelana irery ianao fa mampitraka anay hatrany amin'ny alalan'ny teninao. Ho mianoa anay Tompo ary tehirizo aminao mandrakariva izahay. Fanahinao masina mananamby ampy anie hitoetra hanavao indrindra ny fanoloran-tenanay hoentinay manompo sy manome voninahitra inaranao. Ry Tompo tsara indrindra, mbola maro ny vavaka tianay sandratra aminao, indrindra ho an'ny fiangonanao ihany koa izay nahatratra ny 12 taonany fiangonana FJKM dia ianao no omba izany fiangonanao izany, ampahery ny kristianina tsirairay avy isam-batan'olona. Fa na dia ao anatin'ny ady sarotra ara dia indro ianao momba anay mandrakariva, satria manana hevitra izay hivirana anay ianao, dia hevitra hitondra fiadanana fahatsoloza. Koa indro izay Tompo miantoraka aminao, mamelombelona ny fomam-panahy anay hatrany ianao. Misaotra noho ny fitiavana sy ny famindramponao izay atobako amin'ny olonao. Misaotra indrindra Jesosy. Dia mbola maro ny vavaka izay tiana sandratra aminao, kanefa ianao mahalala amin'ny mahasoa sy ny mahatsara anay. Koa noho ny vavakay ary mamalena kebe ny famindramponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay, ilay faniantsona sy ny fidy anay no ametrahana izany vavaka izany. Ary dia tianay ary Tompo nampiongona izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe raha inay ao izay any an-danitra, ao masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ity tany tahaka ny any an-danitra. Mihonay ny anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Isaorantsika avako ny Tompoandriamanitra fa tanteraka soamatsara zao fiaraha-mivavaka izao. Mialohan'ny hamarana antsika azy avako dia misy hafatra vitsivitsy reto izay entina mampahery anao any amin'ny isa-tokantrano tsirairay avy any. Dia mampahery antsika avako. Fa na dia eo ara izay mety fahaseranana sy mety fangiry firiana ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao, dia tsara ho fa manatrika anao ny Tompo eo anilanao izy. Ary sika rehetra mahereza amin'ny fampitonranam-bavaka. Antsika manokana moa ry havana dia mbola tsy misokatra aloha ny fiangonana samy mitondram-bavaka tsika. Fa ampahafantarina antsika niany ny amin'izay fepetra sy fotoana izay sokafan'ny fiangonana izany. Zava-dehibe faharoa koa dia izao, tanterao mandrakariva fa tena zava-dehibe amin'ny Tompo sy ny fiangonana ny ezaka izay ataonao, na ny vavaka, na ny rakitra, na ny adidy maro samihafa, tsaro fa mahasambatra tokoa ny manome noho ny mandray. Fa ny zava-dehibe faharoa avako dia izao, ao anatin'ny 12 taona ny FJKM misy izao, dia mampirisika antsika rehetra eto ambavaka ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, fa mbola lavitra tokoa ny alehan'ny fiangonana, mbola be ny adidy sy andraikitra miandry azy. Ka ho samy mifampitondram-bavaka tsika, fa indrindra toano amin'ny entimanana, toano raboly izany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izany. Samy manotra izay nitahin'ny Tompo azy mba hoentimanana ny fampandrosoana ny fiangonana. Azahoan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara tena mitory filazantsara sy mijoro vavolombelon'ny Tompo. Ko miandry ianao, miandry antsika ny Tompo hampandroso ny fiangonana. Ko mahereza avako fa miantany amintsika ny Tompo Andriamanitsika, fa Andriamanitra no ahazo toerantsika mpamonjy mora azo indrindra izy, fa indrindra amin'ny fahoriana. Dia ry havako amaran'izao fiaraha-mivavaka izao sika, mialohan'ny hanaovantsika ny hira 720 dia atolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo nitsodrano manao hoe: fa amin'ny fifaliana no ivoahanareo ary amin'ny fiadana no tondrananareo, ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen.